Tontolon'ny fananatany kosa indray dia tany mirefy 350 hektara any Analavory no tsinjarain'ny fanjakana amin'ireo olona efa nanazary izany. Izao no natao dia ho fanarahana ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena. Nisy ary ny fidinan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministeram-panjakana miadidy ny fanajariana ny tany sy ny tetik'asan'ny filoham-pirenena. Tany misa efatra etsy Analavory izay mirefy 350 hektara izay andreo voanjo taloha no tsinjarain'ny fanjakana amin'ireo olona efa nanazary izany. Dia ny tany mitondra ny anarana Saint Charles, titre 750 L. Ny tany Anjombola 3, titre 270 L. Ny tany Ankona be, titre 570 L. Ary ny tany Saint Charles 2, titre 770 L. Izany dia ho fanarahana ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena izay fa nivadika ho lalàna raha teo moa. Raha ity toromarika nomen'ny filoham-pirenena ity tokoa mantsy dia azon'ireo olona efa nanazary tany ataony mangataka izany amin'ny fanjakana mba ho soratana amin'ny anaran'izy ireo. Tsy ho vidiana fanjakana nefa ireo tany ireo fa ny saran'ny fanoratana sy ny famindrana titra ihany no aloha. Nisy ny herinandro natokana ho an'ny fananatany izay natanterahana teto amin'ny faritra Tasy nanomboka tamin'ny herinandro tia izay entina nanatanterahana sy nampahafantarana ny vahoakan'ny Tasy mikasika an'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena momban'ny famerenana an'ireny tany be velarana izay nilozan'ny tompony mba hoaverina fanjakana malagasy mba ahafahan'ireo olona izay mipetraka eo amboniny mamokatra sy mahazo taratasy fanamarinana fananatany. Natao le hetsika herinandro fananatany araka voalazako teo mba nentina ny toy faneraserana ny fampiresahana amin'ireo vahoaka izay voakasika izany toejavatra izany nentina ihany koa namalina ny fanontaniana izay napetraka ireo mponina taty amin'ny faritra Tasy mikasika an'ireny karazana olana, karazana zava-mitranga mikasika momban'ny fananatany izay miseho aty amin'ny faritra. Raha ho any Analavory manokana dia misy 20 eo ireo tany izay any voanjo taloha no averina fanjakana ka ho azon'ny mpanajary azy angatahana avy eo. Nanatontosa herinandro ho an'ny fananatany moa ny avy eo amin'ny sampandraraha misahana ny fananatany sy ny ministera misahana ny tetik'asan'ny filoham-pirenena ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany ka teto Analavory no nanatanterahana an'izany nandritry ny herinandro iny. Izany dia mba fanomezana toromarika ireo olona rehetra mikasa ny angataka ireo tany ireo amin'ny fanjakana.